Ka inona ny enquête parlementaire tianao ka inona ny ilana an'le enquête parlementaire tsy mahatoky fitsarana nga ianao ka ianao nga tsy mahatoky fitsarana adika anao tsy azo zany dikany démocratique raha izany misy ny fizaram-pahefana misy ny mpanao enquête misy ny fitsy aminay zany tsy resaka hoe principe démocratique dia anao fanadihadina la place ny mpanao enquête ianao inona didina zany ny ilana fitsarana ka iza mpanao an'izany iza manao an'izany ka iza ao Frantsa manao an'izany antentenina amiko hoe inona ny zavatra ny sotany Frantsa ka natao an'izany nisy namono olona veto dia hoe hanao enquête parlementaire sa inona ny sotany dia hoe mahatonga an'izany tsy azonao mihitsy zany ianao mihitsy ny tsy mahazo fa mila mianatra ianao hoe inona natao hoe enquête parlementaire misy dikany matoa manao enquête parlementaire fa tsy zany resahanao zany andehanao a miverina miandro fa tsy zany natao hoe enquête parlementaire ny sokafana ny enquête amin'io raha izy zay dia misy ny enquête fa tsy resaka hoe avion enquête am'izany ka misy ministre affaires étrangères tsy mahatoky ministre affaires étrangères koa ianao zany asan'ny ministre affaires étrangères nge fiaraha-miasa ny ivelany tsy azo koa le problème anao ianao manome le problème anao le zany le madame ty tsisy olona miresaka zany ianao rery manome an'izany problème zany rehefa mandeha ny enquête dia tokony mahatokytsika am'le tsisy salovatsovana amin'ny enquête atao tsy tokony hisy salovatsovana zany raha fa la zay ny atao hoe entrave au bon déroulement de l'enquête zany atao zany raha manao an'izany ianao raha tsara ny hefitrao tokony mivahoaka lany ianao dia mionga ny fitondram-panjakana zany angaty enina zany tsy maresy lahatra n'lay vahoaka tsy mandresy lahatra ny hefitrao tsy hoe tsy mandresy lahatra io bastila vahoaka vahoaka tsy miaraka efa niakatra izy fa nambanana basy gina nambanana basy vahoaka votom-ponoana zany io rangaty mbola hoavy aminao zany mbola hoavy aminao zany mbola hoavy aminao zany mbola hoavy aminao zany moramora ihany alao etsika mpanaja ianao nge nanotserominao zany ke tsy miaramila anao e général manina notserominao ianao niakapeo voalohany voalohany zoky zanzaky anao zoky zanzaky anao fa zatserominao Andriamatura tsy manana zona za tsy miaramila anao Andriamatura tsy tsy miaramila anao za nge ny teny tsotra zoky zanzaky za ny teny tsotra vetivety tompoko za tsy napiakapeo zanzaky anao vetivety tompoko raha sitrakanareo amin'ny rahalahy vetivety tompoko raha sitrakanareo amin'ny rahalahy Pasteur Edouard miampiray indray ny asan'ny général rehefa misotro ronono hoe miaro ny mpitondra sy ny sezany asa daholo zany araka le teneny teo hoe anaty fa tsy anao zy tiako io zy atiako arovana io ka misaotra betsaka mo général fa na izany na tsy zany azadiny fa nanaovanao fianianana ho an'ny tanindrazana ary ho an'ny vahoaka sy ny fananana zao ny mahazo ny vahoaka faly venao am'izao ilasa zalo tsy faly venao am'izao valiko ny fantaninao ny vahoaka tsy mahazo fahafapo tateraka avateko aminao ny fantanina azy zao taminao vida ny vahoaka faly tateraka tafitondran'iza ianao no ametrahako fahatare faly venao ianao natao hiaro ny vahoaka sy ny fananana mon général faly venao am'izao mahazo ny vahoaka zao mbola miahany vahoaka hatram'izao mbola miahany vahoaka sy ny fananana akoatran'izay nano fianana koa ho anatin'ny lalàna anatin'ny statut ny gendarmerie zany décret de service miaro ny vahoaka sy ny fananana fa miaro any koa fitondram-panjakana misy azadino zay azadino zay ale fitondram-panjakana misy sotenany vahoaka raha tsara ny hefitrao tokony mivahoaka lany ianao dia mionga ny fitondram-panjakana zany angaty enina zany tsy maresy lahatra n'lay vahoaka tsy mandresy lahatra ny hefitrao tsy hoe tsy mandresy lahatra io bastila vahoaka vahoaka tsy miaraka efa niakatra izy fa nambanana basy gina nambanana basy vahoaka votom-ponoana zany io rangaty mbola hoavy aminao zany mbola hoavy aminao zany mbola hoavy aminao zany mbola hoavy aminao zany moramora ihany alao etsika mpanaja ianao nge nanotserominao zany ke tsy miaramila anao e
général manana ny terominao ianao niakapeo zoko zanzaka anao voalohany a voalohany zoko zanzaka anao zoko zanzaka anao fa za terominao a Andriamatora tsy manana zona za tsy miaramila anao Andriamatora tsy tsy miaramilanao atao anatina fandarana za nge ny teny tsotra tena aminao zoko zanzaka za anao ny teny tsotra vetivety tompoko za tsy zoko zanzaka anao za tsy zoko napiakapeo zanzaka anao vetivety tompoko raha sitraka nareo amin'ny ralahy vetivety tompoko raha sitraka nareo amin'ny ralahy tsy manana fahefana sy fahalalana andray fanapakevitra manoloana ny tranga boina 777 ny olona iray sy vitan'olona iray mantsy ny manao taratasy sy ampidirana izany fa baiko midina no nafanananao izany ho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana androany raha naneho hevitra mahakasika ilay raraha boina 777 tsy mora ho izy nidingana fa namanao ireny famoahana sy fampidirana fiara manidina tahaka ireny. Raha momba n'ilay boina resahanareo efa nilaza aho avy any Afrika Atsimo fa hoe eny ambony roplanina dia mahatsiaro firy ny roplantsika taloha firy ny floatsika ary firy amin'izao fotoana izao tamin'izany any efa nalala fa tsy vitan'olona anankiray napiditra sy nanao falsification sy nanovany taratasy niny fa nisy baikonidina iny matoa vita nizy anizy tena zany ary ninina no resahana tsy moramora mampatalo ny roplanina 10 be zao le boina 777 zay ny anarany izay natao dia nampidirana azy any afabaraka tanteraka Madagasikara manoloana io trango eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria mamofady izany ho ity filoha teo aloha ity ary ny zava-doza dia zao ny crédibilité na ny masitsika na ny endriky Madagasikara eo anivon'izao tontolo izao tena afabaraka tsy voavidy voly zany tsy zay tsy niantso sy ny lasa fa iny ty zatra ataonareo Madagasikara efa fantatra zao fa firenena zay atao ankivy na zazina na bedy na zavatra tena mamofady reny ary tsy tafiditra reny raha tsisy baiky faratapany tsy tafiditra satria ny président conseil d'administration ny Hermady taloha dia zany nanendry azy tao dia nanontaniako tao ny fombafomba rehetra momba ny ACM sy momba ny ministre zay mitantana azy satria nisy ministre koa tao taloha dia samy nilaza daholo fa tsy vitan'olon-dreny mampiditra an'ireny eto ilay olona anankiray ministre ke manaraka an'ilay baiky fotsiny mbo namaly ary izy hoe tsy nanao an'io fa zay fotsiny resako anao ny afabarakatsika menatra tena menatra mihitsy hoe zao ny zavatra atao fa miroso amin'ny fanaovana fanadiadiana manoloana ity raraha boina 777 ity ny anivon'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny firenena mikambana amin'izao fotoana izao ho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa raha nahitanareo zareo izy zay namana sy tapaka avy any États-Unis dia nilaza tao zao mbola manao fanadiadiana zay manao investigation fa ho hitanay io ho fantatra io zay fotsiny dia fantarao ny tiako tenenina tsy marina ihany koa ny filazana fa tsy mahafantatra ity tranga ity ny filohan'ny repoblika sy ireo tompon'andraikitra maefa ireo fa samy tompon'andraikitra avokoa ho hiatrany ity filoha teo aloha ity diso zany matoa manizikidika zany samy teny diso zany nafantatra ny dolo roplanina be ve manidina ty amin'ny tsy hofantatry ny olona tafiditra dolo io fa fomba fanadiovana fotsiny zany fa tsisy an'izany ary misy miresaka ary any hoe manao resaka kisikindray na manao dilany ambadimbadika any matoa amin'ny teny zany zao mahafantatra tsara zavatra misy eo miala ndraikitra ny lehibean'ny gouvernement tara-milaza fa tsy mahafantatra ny zavatra ataony mpiara-miasa aminy mahakasika ny boina 777 misy adimy tsy maintsy makasony avy amin'ny lehibean'ny gouvernement sy ny filoham-pirenena raha toka hividy zavatra ny eo anivony ny fitondrana enina dia fiarakodia iray monja aza ho hiajo Andriananarivelo filohan'ny antoko MMM mbola tokony tatana firenena ve ny mpitondra ankehitriny raha tsy mahafantatra ny ataon'ireo olona ambany fifehezany raha ny nambarany hatrany ny fahitako azy manokana aloha zavatra fomba fitenin'ny tanora iny miala bala satria raha hitantsika amin'ny fanazavan'ny prime ministre dia milaza izy fa tsy mahalala ny zavatra nisy teto amin'ny firenena zay ataon'ny mpiara-miasa aminy efa atao anatin'ny gouvernement teo eny taloha ny ala dia fantatro tsara fa na fiarakodia iray ary no vidiana dia tsy maintsy maka ny sonian'ny prime ministre sy ny filoham-pirenena
androany izy tsy mahalala dia mampametra-pantenina ihany hoe mbola afaka hitatana firenena very zareo satria ny olona ambany masina ary zany tsy fantany ny ataony dia nivoaka malagasy zany hoe mba fantany fiainany amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'ny mpanao trafika international ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao hoy Ajo Andriananarivelo. Nilaza moa ny tenany fa tsy mbola foana ny fanomezana fahazoan-dalana ireo boinina izay nomena ny volana janoary lasa teo, fa ny falsification ny boinina no nanenjehana ireo olona sasany. Hatreto mbola tsy nisy ihany koa ny fanenjehana sy ny fanadihadiana mahakasika io fanomezana fahazoan-dalana io. Midika izany fa lasa institutionnel ny trafika eto Madagasikara, ka tsy tokony ny vahoaka malagasy no saziana n'ity resaka ity fa ireo mpitondra manao trafika manimba ny firenena raha ny nambaraina hatrany. Satria azadino fa ilay autorisation hatramin'izao mbola tsy annulé, fa nanenjehana an'ireo olon'ireo dia hoe nanao falsification, zany hoe manaiky zany ny fitondrana malagasy fa namoaka an'ireny autorisation voalohany ireny tamin'ny volana janoary ary mieritreritra fa ara-dalàna ny zavatra nataony. Mba tsy fandiso tsara satria hatreto mbola tsy nisy fanokafana fanadihadiana na fisamborana n'izay olona nanao an'ireny autorisation ireny teto Madagasikara, raha toa ka tena hoe tsy mitombona marina ireny dia ndikan'izay zany lasa institutionnel zany ny trafika eto Madagasikara. Izay no zavatra tsapanay aza saziana mivoaka malagasy fa sazio ireo olona izay manimba ny Madagasikara, manimba ny laza Madagasikara ary miditra ao anatin'ny zotran'ny kolikoly international ireo satria manimba firenena, manakorotana ny relation internationale ihany.